Fahameraba-tsika tsirairay avy-indray tratra ity zoma maraina fa folo ny volana janoary ity manona fahasoavan'ny tompo aminao ary miraro ny soa indrindra ho antsika trany mba hitombo fitiavana hitombo fanetretena eo anatrian'Andriamanitra alohan'ny dirantsika ny amofonenany io dia vavakisika. Andriamanitra tena tsara indrindra misaotra anao izay fa mbola nomenao ny maraim-baovao izao indray fa anay mandray fahasoavanao isaoranay manokana ianao satria mamelombelona anay hatrany dia mety izy ianao hiasa ao aminay tsirairay avy amin'ity marain'ity mba azahoanay hery sy hanavao anay ihany koa aminaran'i Jesosy amen. Lohateny mofonainantsika androany dia manao hoe milefera amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Alaina amin'ny Lioka toko faha 1:1-3 manao hoe fa miambena ka mivava mandrakariva mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrian'ny zanak'olona. Amen. Mivavahatra any amin'ny rainao any an-danitra arakaraka ny vavahanao matetika no ahatonga ny fanahinao voasitona anaiky an'Andriamanitra masina ifona ho an'ny mpangataka tsopo ny fanahy masina amin'ny fatarainana tsy azo tononona ary alefaka sy lefitra eo anatrian'ny fitiavan'Andriamanitra ny fo isava ny rahona sy ny haloka naroana ny satana ny fanahy amin'ny alalan'ny taratasy mazava ny masoandro ny fahamarinana ka ho azavan'ny fahazavana avy any an-danitra ireo efitrefitra ao amin'ny saina sy ny fo kanefa zakivy raha toa tsy mivaly eo ny vavakao hitan'ny tompo fa matetika mifangaro amin'ny fisainana ranofo eto an-tany ny vavaka. Ny hanomezana fahafaham-po ny faniriana feno fitiavan-tena no ivavahan'ny olona koa tsy varian'Andriamanitra amin'ny fomba nitenain'izy ireo ny vavaka ataony hampandaloviny sedra sy fitsapany izy ireo aloha ary ataony mihetsy mandra-pahitan'izy ireo mazava ny tena ilainy. Tsy omen'Andriamanitra ny zanany izay zavatra manome fahafaham-po ny filana ambany na izay manimba olombelona na izay manala-baraka azy eo mason'Andriamanitra. Raha fanirian-daza na fanandratan-tena fotsiny ny tanjon'izy ireo dia tsy hanome azy an'izay angatahany. Tsy maintsy amin'ny fo mihetry sy torotoro milefitra tanteraka amin'ny sitrapony masina no anatonantsika an'Andriamanitra. Nanao an'izao vavaka izao Kristy tao amin'ny sagetsena me manao hoe raiko raha sitrakao dia esorao amiko ity kapoaka ity. Ny kapoaka nentiny amin'ny bavaka mba esorina aminy izay toa mangidy loatra ho an'ny fanahiny dia ny kapoaka ny fisarahana amin'Andriamanitra noho ny fahotan'izao tontolo izao. Tonga toy ny meloka teo anatrian'Andriamanitra izy izay tanteraka sy tsy manan-tsiny mba ho avela heloka ny meloka ka hijoro tsy hanan-tsiny anatrian'Andriamanitra. Rehefa azo ny antoka fa tsy misy fomba hafa azo amonjenan'izao tontolo izao afa-tsy ny fanaovana sorona ny tenany dia hoy izy manao hoe nefa aoka tsy ny sitrapokany no atao fa ny anao. Izany hoe ny toe-tsaina milefitra nasehon'ny Kristy teo ampanandratana vavaka amin'Andriamanitra izany ny toe-tsaina kasitrahan'Andriamanitra ary izany ny toe-tsaina tokony hananantsika. Amen. Andriamanitra tsara indrindra mangataka aminao izahay mba ho ampianarinao an'izany toe-tsaina izany mba azahoanay sitraka sy ahafantaranay ny tokony angatahanay amin'ny anaranao ary ampeo amin'ny alalan'ny fanahinao masina izahay mba hanana fahangatahana mendrika ampahendrena sy mendrika mahazanak'Andriamanitra ka hibanjina ny zavatra mihoatra n'izao fiainana izao aminaran'i Jesosy. Amen.